isika hanamba sy ny fiangonana amin'ny alala ny fanekempinoana apôstôlika izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy izanany lahy tokony atompontsika izay nitorotolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Feritsiny nijalana napakapoto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerina sao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina famelan-kely fitsanganan'ny tenany maty ary fiainana mandrakizay amen. Mipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny ankatokony fandraisana isika hitsangana isika ampanefanasan'ny tompo sy nareo rehetra mieritreritra ny atokana amin'ny volana novambra izao. Ny rafa raika amin'ny fitopolo amin'ny efajato ny andinin'ny voalohany no raintsika hisambatra Jesosy raha miaraka aminao. Hitsangana isika. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faraika amin'ny efapolo hatramin'ny fahafito amin'ny efapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faraika amin'ny efapolo hatramin'ny fahafito amin'ny efapolo. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisa ary tokony 3 arivo ny olona voananampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro nataon'ny apôstôly ary izy rehetra niny dia niray toerana sady ny ombonana avokoa ny fananany rehetra ary namidy ny taniny sy ny fananana ka nizarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy ary dia niray sainy isan'andro izy ka nazoty nankeo ankianjan'ny tempolo ary namaky ny mofo tao an-trano ka ninan-kamina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorana nideran'Andriamanitra sady nihita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olomonjena dia nampiny tompo sanany ho isan'ireo. Amen. Hipetraka ianareo. Ny andininy faharoa amin'ny efapolo iverenantsika vakiana. Andininy faharoa amin'ny efapolo. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarana apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana nofo ary ny fivavahana. Ireo zavatra efatra ireo nampatanjaka ny fiangonana voalohany ka natahotra azy avokoa ny olona rehetra ary ny tombo sanandro izy ireo. Ireo zavatra efatra ireo zany raha te hampitombo fiangonana. Voalohany inona ny voalohany? Ny fampianarana. Raha vao tsy misy fampianarana ao amin'ny fiangonana dia andalam-pahafatesana izy izay. Manomboka amin'ny toroteny zany izay mampianatra amin'ny olona hatramin'ny any amin'ny sampana izay misy fampianarana, amin'ny fiombonana izay misy fampianarana. Raha vao miena ny fampianaran'ny fiangonana dia andalam-pahafatesana izy. Ny fiangonana dia tsy maintsy mampianatra ary ny mpitandrina dia tsy maintsy mahay mampianatra.
obligation zany a fa tsy hoe talenta fotsiny. Anisan'ny mahafaty ny fiangonana ny mpitandrina tsy mahay mampianatra na malaina mampianatra. Fa tsy maintsy misy fampianarana samihafa anatin'ny sampana manomboka amin'ny rantsana kely indrindra hatramin'ny fiombina be ny sampana. Raha vao tsisy io a dia tsy afaka hivoatra ny fiangonana. Amin'ny sehatra rehetra manomboka amin'ny samy mpitandrina, amin'ny dekona, amin'ny firaisan'ny sampana, manomboka amin'ny sampana madinika any a na vorokely na inona, raha vao tsisy fampianarana tenin'Andriamanitra dia maty ny fiangonana. Ary aminy afaka hiatrena ny zava-misy rehetra hatramin'izao tontolo izao dia ny fampianarana ny fiangonana. Raha vao tsy mahay mampianatra ny fiangonana dia tsy hatohitra mihitsy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Ary efa voasedra n'aiza n'aiza io, zareo mpandinika fiarahamonina dia mahafantatra tsara ny lanjan'ny fiangonana. Fa amin'ny fiangonana ihany no tena ahitana olona tena voatefy. Ary na amin'ny zavatra tsotra hoe mahafantatsika eny ankamaroan'ny mpanakanto malaza ireo dia taiza daholo ny voaka. Nanao choral daholo ny ankamaroany. Na zavatra kely ohatran'izany fotsiny azy. Ahafantarina hoe mampianatra ny fiangonana amin'ny zavatra rehetra ataony. Ary raha vao tsy mampianatra ny fiangonana dia tsisy ilana azy. Ny faharoa fiombonana. Raha vao tsy misy fiambonana ny fiangonana dia tsy fiangonana izy. Ary misy dikany koa ny teny hoe miango. Izy zany natsoina hoe kononia. Na anjareo moa zany communisme parfait amin'io zany satria niombonana avokoa ny fananana. Izay mahatonga ny fiangonana mamorona karazana fiombonana. Misy fiombonana na mitoby fifoazana sy ny takan'izany. Misy fiombonana, misy fikambanana. Mikendry fiombonana ny fikambanana. Fa tsy mikendry fanaovana ankolafiny na clan anatin'ilay sampana. Fa io zany taritry ny kononia na ny fiombonana ny fiangonana voalohany. Izay niresana avokoa ny fananana. Raha miteny manao fanamiana isika tsy hoe hianjaika ny anton'io fa mariky ny fitoviana sy fiombona. Izay ny antony naovana fanamiana. Izavatra rehetra ataontsika zany dia mikendry zany fiombonana izany. Raha mihiry ianao dia manandra-peo amin'ny fiombonana ny dikan'izany. Ka ny sampana tsirairay zany dia mikendry ny fiombonana io. Fa tsy zarazara ho anjakana akory ny antony fisiany sampana samihafa amin'ny fiangonana fa ho mariky ny fiombonana. Amin'ny olona rehetra misy ny fiombonana ny mpanefana samy tompo. Io fiombonana io zany a anisan'ny zavatra potika amin'ny andro ankehitriny. Fantatsika natao hoe société à berceau. Ny fiangonana ihany ny tomolamanina ny fiombonana io aran-tsitrapo. Fa sarotra ny mampiombona amin'ny olona amin'izao. Ny fiangonana ihany ny manana olona miombona na tsy manana tombotsoa no fiombonana azy. Ary zany mahatonga endriky ny fiombonana maro samihafa atao amin'ny endriky ny sakafo sy ny sisa. Ary na dia fanaovana latsakemboka na cotisation dia mariky ny fiombonana ireny. Fa tsy hoe fitiavana tehitako vola ihany. Endriky ny fiombonana misy na midy ny fananana izy dia nizarainy tamin'izy rehetra. Na ny fanaovana rakom-pisaorana na inona izay rehetra ataontsika anatin'ny fiangonana dia mikendry ny fiombonana. Misy zavatra any amiko ateriko amin'ny fiombonana. Zany mahatonga antsika manangana ohatra hoe comité social. Misy zavatra efa any amiko amin'ny tsy ilaiko dia ateriko ana amin'ny fiangonana mariky ny fiombonana. Anjaran'ny fiangonana mizara ny reny amin'izay tokony mena azy. Raha vao tsy mianana fiombonana ny fiangonana dia andalam-pahafatesana koa izy. Raha misinda ny sampana mikendra an'izany fiombonana zany ve izy? Zay natao hoe kononia teo amin'ny fiangonana voalohany. Niombonana avokoa ny fananana sisa amin'ny zavarehetra. Maneho zany endriky ny fiombonana zany ve ao anatiny amin'ny tokom-pihira, ao anatin'ny zanatsampana tsirairay. Zany mariky ny fahavelomany fiangonana. Miombona zareo hoe zay ao anatin'ny fiangonana. Ny zavatra fahatelo dia ny sakrameta, famakinany mofo izy. Ny sakrameta. Miombona amin'ny sakrameta ve izy ireo? Ny fanasan'ny tompo. Zava-dehibe mariky ny fiombonana. Rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao ny zavatra mitranga mako dia tsara ny ty azo fijaliana ity. Ny fandray ianao iza no anambony? Andriamanitra. Dia mifandray koa ianao amin'ny namanao rehetra. Izay no mahatonga antsika manao ankatoka satria
rehefa mandray fanasà amin'ny tompontsika dia mifandray avokoa ny fotsika, ary zay mahatonga anao hoe diovo ny fonao satria le courant tsy mipasy rehefa tonga aminao satria misy gôkagôkany ianao. Rehefa mandray fanasà amin'ny tompony olona dia mifandray amin'ny fiangonana rehetra manerina izao tontolo izao, Antranandafy, Atraiza, ka tsy tokony hisy zavatra tapaka mihitsy ao. Zay ny fanasà amin'ny tompo. Ary zay mahatonga rehefa mandray fanasà amin'ny tompo ianao tompo mba jereny olona mipetraka ao akaikinao. Fa ny fonao miombona amin'io, aza vela tsy ho fantatra izy eo akaikinao hoe arabao izy. Fa matetika mpiangona mifampiololona anatin'ny fiangonana. Aiza le fiombonana sy ny takan'izany. Mba mitany hoe ny olona akaiky anao hoe anontany zao dia zao izy avy manodidina anao raha tsy fantatrao. Anontany zao izy ianao hoe amin'ny tany an'izavy aby ny sasany tsy fiangonana io ataontsika io raha tsy manana firaisana isika. Anontany raha misy olona tsy fantatrao manodidina anao, fa zany tena fiangonana. Fa fiangonana ny olona tsy mifankafantatra zany tsy fiangonana. Fa tokony fantatrao ny olona manodidina satria zanak'Andriamanitra. Anontany izy raha tsy fantatrao. Ary tokony ataontsika zava-dehibe zany raha vao miditra amin'ity chapelle ty ka misy olona tsy fantatrao mipetraka akaikinao arabosy anontaniho izy. Fa tsy milanja orona fotsiny. Ary ny fanontanianao an'izany misy fiantraikany na mifandriam-pahalemana ary. Ary zany mahatonga ny olona akaikinao tsy fantatra akory fa olona mpangalatra poketraka ilay izy, ianao mitsangana manao rakitra ny poketranao lasa. Fa am'tanio nge izy ny momba azy fa tsy samanao an'izany izy. Efa mitory aminazy ianao amin'ino. Fa tokony hifankafantatra, hifandray ny olona ao anatin'ny fiangonana. Ary zay anisan'ny mahafaty ny fiangonana. Feno olona tsy mifankafantatra amin'ny fiangonana oloko azy ao anatin'ny fiangonana. Raha tokony anontanianao ny olona manodidinao izy ianao fa zanak'Andriamanitra koa ianao. Zanak'Andriamanitra koa. Ny fahaefatra inona hozy izy? Ny fampianarana, ny fiombonana, ny famakinana ny mofona ny sakramenta dia avy eo ny fivavaka. Raha vao miena ny vavaka ao anatin'ny fiangonana dia miena ny aim-panahy ny fiangonana. Ary zay nam'tany rehefa mivory ny sampana, misy tena vavaka ve atao sa efa nandroso kelikely tsika teo moa efa nivavaka sa mbola tsy nivavaka moa? Zany matetika iny. Ataovy, ataovy. Dia atao fahoany izy. Le fiombonam-bavaka hatranatokantrano efa nalany 5 sotro, efa nisy vavaka moa teo moa. Dia le ray am-pianakaviana moa teny akanareo tsy mety vavaka zay efa reraka. Miainga avy any. Raha vao tsy manana fiainam-bavaka ny fiangonana tsy haresy zao tontolo zao. Ahoana ny fiainam-bavaka any amin'ny sampana, any amin'ny tokantrano, miombom-bavaka ve amin'ny olona. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Tsy ampivavaka ny fiangonana. Mpivavaka fa tsy ampivavaka. Tsy manokana fotoana ivavahana izy. Ampianarina izy manao rojom-bavaka tsy manao izy. Miandro manana olana vao hitondra fampitondram-bavaka. Vavaka mitohy. Ary amin'ny zavatra rehetra feno vavaka. Tsy dikan'ireny tambajotrana rehetra dia mafaly mahita hoe amin'ny tambajotrany rano ry sampana anina misy vavaka ao alefa. Fa misy saha manolatra ry ambany hoe inona ary ty vavaka lavabe nalefa ny rity. Itoka ngereny. Ny lanjan'ny vavaka mihitsy tsy azony olona. Efa misy namanao sahirana amin'ny zavatra rehetra. Iza ny vavaka ho azy. Ireo zavatra efatra ireo zany raha babanga amin'ny fiangonana dia tsy lasa lavitra ny fiangonana. Ary tokony lohalarina amin'izany isika eto ampianarina an'izany. Amin'ny zavatra rehetra. Fa raha ino mandeha anatin'ny fiangonana. Ny zavatra tadi fa ny fiangonana ihany no manana fananana iombolana ka tsy potika eto Madagasikara. Jereny fananana iombolana rehetra. Inona ny ampianarin'ny fiangonana? Jereny rehefa hoe tranombokon'olona, zavatra publika na WC na inona, jereny zavatra iombonana rehetra. Tsy manana toe-tsain'ny fiombonana isika mahatonga an'io. Ka zany dia ianarana atao amin'ny fiangonana. Aloha.
rehefa tsy mahay miombona isika mikojokoja ny fananantsika ny zavatra rehetra tsisy fiarahamonina vanona ny velana ny falazaikinareo fa etsika mianatra an'izany ny fiangonana ihany no manana zavatra voakojakoja eto amintsika nankoatra an'izay mijerenao mifananana imbolana na fananana fokon'olona io na inona fa tsisy mandeha mizay laona fa raha itsika fiangonana mampianatra amin'ny olona hikarakara ny fananana imbonana dia mandeha zary zay le ekônômia ahoana ny karakara ny fananany sampana tsirairay ny fananana imbonantsika fikojakojana an'io sarotiny amin'io tsika iombonantsika io dia ampianarintsika ny fiarahamonina ampianarintsika ny fiarahamonina fa isika raha tsy mahavita miombona amin'ny fananantsika tsy afaka mpianatra fiarahamonina mihitsy isika ary zay le zavatra nampandroso ny fiangonana voalohany fiangonana voalohany tady tsara fa ny fiangonana voalohany olona rivolatsaka kely quelque millier zany zareo fa natety izao tontolo zao tamin'izany fotoana zany ny fiangonana feno tanatin'ny 300 taona monja 3 siècle dia voatetiny zareo izao tontolo zao satria zareo natanjaka tamin'ireo zavatra efatra reo fa ny fiangonana zao tsy mandeha makaiza satria marefo izy ireo zavatra efatra reo tsy ampy aminy fa raha ireo zavatra efatra reo matanjaka ao amin'ny fiangonana afaka mitory manerina izao tontolo zao isika tsisy dikana amin'Andriamanitra manometsika fitaovana hitoriana manerina izao tontolo zao fa mila matanjaka isika amin'ireo eto Madagasikara ngeika misy fiangonana vitsivitsy mandeha mitory any Chine mahavita an'izany zareo satria matanjaka zareo amin'io matanjaka zareo mandefa tanora nisy fiangonana eto mandefa tanora zay andefa tanora 10 atsangana ao am-piangonana fiangonana protestante zany eto Antananarivo eto reo olona 10 reo alefa dia ny fiangonana mandrotsaka andefasana an'ireo tsy miala amin'ny kesin'ny fiangonana frais aller-retour mankany Chine olona 10 vitany zareo ny olona mahatsapa hoe ilaina le izy ary atao le izy dia manohana zareo efa tsy eto Madagasikara tsony ny mission zareo fa any velona manao zareo eto Madagasikara fa manao any velona ire zavatra rehefa ailan'ny fiangonana dia mandroso ny fiangonana efa miroso tsikelikely amin'ireo zavatra ireo isika izao efa omena lalana ny sampana rehetra nao tafika masina ary tena tafika masina fa tsy tafika mantsina koa mba avitantsika manao an'ireo fa reo azo atao tsara reo zavatra reo amin'ny fiangonana ary afaka mandefa olona aiza na izy tsika na miofina missionnaire na ompitandrina na inona ary olona mivoaka aveto dia olona mazana ary matory filazantsara ary zay ny tanjona ka anao nareo sa tsy anao tsisy mite zay ny planin'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity fa miankina aminareo fa matonareo nomeny olona tahaka an'izany dia zay ny tanjona isy olona voatefy marobe andraindraikitra raizanaiza ary tsy voazongozona na mikolokolo na amin'inona hivoaka eto raha vitantsika manao ireo zavatra efatra ary tsy omezy amin'ny olona erakin'izao tontolo zao na amin'ny télé na amin'inona ny olona voataiza eto zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity fa miankina amintsika na miaramila na civil olona mahajoro ary olona atahory amin'ny olona noho ny fahamarinana ananana zay ny tanjon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity fa miankina amintsika tsirairay avy miankina amintsika tsirairay avy dia isika hivavaka ho amin'izany 300 ny irairaitsika dia afaka miakatra isany andininy ianao hitondram-bavaka n'ireo zavatra efatra ireo sy ny firenentsika ary ny kristianina eto amintsika malalaka ny vavaka ataonao na kely na lehibe 300
Hiara-iombona amin'ny vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra tsy anay lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Nataonao tafaombona amin'ny alalan'ny vavaka izahay ankehitriny ary anandratra ny vavaka lehibe indrindra ho eo aminao ny amin'ity firenenay ity. Mangedaheta fanafahana tokoa izahay ry tompony amin'ny firenenay satria tsapanay ankehitriny fa ao anatin'ny korotana sy ny adilany firenenay. Manadram-bavaka izahay satria mitepitepy ny fonay, mitepitepy ny sainay satria tsy miaina ao anatin'ny filaminana izahay. Ry tompo malalo, ny teninao dia efa miay anay isan'andro satria nambaranao taminay fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany. Monina eto amin'ity firenena mahalalana ity izahay dia Madagasikara, izay natolotra eo anao dia Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Taio ny firenenay ry tompo, vao ny olana eto amin'ny firenenay satria tsampanay fa maro ny olana maro eto amin'ny firenenay. Mamindrafo amin'ireo mpitondra rehetra izay katsaka mandrakariva izay ahatsara sy ahasoa ny firenenay. Ianao no manendry olona voatendry, ianao no mahafantatra ny marina koa satria ianao Jesosy Kristy ilay marina no tianay hanjaka eto amin'ny firenenay. Ampanjakao eto ny fahamarinana ary tompo mba ahaizanay miombona satria kristianina izahay na eto na eny amin'ny firenenay, na eny amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny tontolo izay misy anay dia kristianina izahay. Ka alao rery tompo mba hiseho etỳ anatinay, etỳ anatin'ny fonay, mba hasandratra izany fandresena izany, mba hananany taranakay sy ny firenenay manontolo ny fandriampahalemana marina, ka tena ianao tokoa no hanapaka ity firenena malalana ity, ary ho tanteraka amin'ireo mpitondra anay tokoa ilay teninao hoe raha ny olona rehetra izay natsoina ho amin'ny anarako no avy anety tena, hifona sy hibebaka dia hanandratra ny tavany ianao. Sambatra ny firenena ho ianao izay manana an' Jehovah ho Andriamanina, ka atao vosambatra izahay Jesosy raha hitodika aminao Jehovah Andriamanitra satria ianao efa niay mandrakariva ny firenenay. Efa fona ho nosy ity Madagasikara ity, ko matoky izahay fa tsy hamelana io irery ianao ary tsy hamelana hiady irery ianao. Dia matoky izay Jesosy fa miasa tsy takatry ny sainay tokoa ny hevitra iheveranao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany, misaotra ray eo. Amen. Sika tompoko ry Andriamanitra rainay raina be fity, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara, fantatsao tsy miafina aminao fa marobe ireo fampianarana tafiditra eto amin'izao firenena izao, ireo lazaina fa fandrosoana, ireo lazaina fa fandrosoana teknôlôjia, nefa ireny tompo misy asan'ny maizina, aoka izany tompo tsy handringotra na ampifangia ny famindran-janakay. Miasa mahery ianao fanahy-masonao amin'ireo tanora, amin'ireo zanakay, satria mbola malemy izy ireo, mora mivily ka mety voasarika amin'izany fampianarana diso sy tsy mandeha amin'izay roniny izany. Ao ny tompo ireo fidiran'ireo zava-mahadomelona amidy izany, amin'ny tana ireo zanakay any amin'ireo sekoly maro samihafa.
ianao Jesosy eo hiasa mahery ka tsy voasarika izany ny zanakay ireo tanoranay ireo. Aoka izy ireo ifampiteny ifananatra ka mba tsy ho namana ifampitarika any amin'ny lalandiso fampiseho fa manana anao ny zanakay, ka izy ireo mba na dia kely ary ny finoana ao anatiny andresy ireo namana izay mitady hitaona anazy ho any amin'ny ratsy. Ankehitriny Tompo fantatrao fa ohatrany metady ho foana me manadino ilay takariva morom-patana izay malagasy. Eo ny Tompo ny fampitiniana, ifampitafany ny fianakaviana, ohatrany lasa dino izany Tompo. Miasa mahery ianao amin'ny tokantrano tsirairay avy ka ifampidinika, ifanatsafa, eny ifanontany ny toloandro izay natao ny androany tontolo. Ao ny ray aman-dreny ahiteny ny zanaka ifampiresaka amin'ny ray aman-dreny. Dia ianao Tompo nampianatra anay tamin'ity volany ity, aorenao amin'ny Tompo ny fianakaviana. Ao ifampitrotro am-bavaka izy ireo, anokana fotoana fohy, i fotoana vavaka alohan'ny atory sisaky ny fovao maraina, dia mba ho feno ny fanahinao masina hoentina mitety amin'izao asany maizina andresen'izany amin'ny fiainana isan'andro san'andro. Miasa mahery ianao fa namasinao fa amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tsika Tompoko, saotranao zay Tompo, saotranao fa tafavory eto, saotranao koa zay fa mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay miresaka aminao, saotranao izay fa noho ianao dia misy izao fotoana izao ka mangataka aminao zay Jesosy Tompo ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ianao izay naniraka anay mba hitory teny amin'ny olombelona rehetra no angatahanay izany vavaka izany mba ho tanteraka sy ho tohany ireny teny ampanirahanao anay ireny mba hitory teny amin'ny olombelona rehetra ka ho tonga mpianatra ao tokoa ny olona rehetra. Ary apetraka eo am-pelantananao koa Jesosy amin'ireny iraka mpanaovinao anay ireny mba tsy halaina izahay, mba tsy hanahy izahay amin'ny toerana izay alehanay, mba tsy hanahy izahay amin'ny fitaovana sy ny vola entinay manatanteraka an'ireny fitoriana filazantsara ireny, fa anao any ny asa Jesosy fa izahay dia iraka fotsiny ihany, ka mba tsy hanahy izahay ny amin'ireny fa ianao ny tompon'ny asa ka naiza mpanirahanao anay na oviana izany na oviana dia apetraka eo am-pelantananao mba ho totokoa izany mba tsisy fanahiana. Hifonanay aminao Tompo raha maniraka anay ianao ka tsy mandeha amin'ireny toerana mpanirahanao anay ireny izahay noho ny tahotra izay misy ao aminay. Ianao anendry ny lelanay, ianao anome hery tanjaka fahasalamana ao anay ahafahanay manatanteraka izany. Dia apetraka eo am-pelantananao kory amin'ireny olona izay hitoriana amin'ny filazantsara ireny mba andray tokoa izay afatra avy aminao izay teny holazaina amin'ireny sy fampianarana hambara azy ireny. Ary raha miala any ireny mpanomponao mitory ny teny ireny, ianao Jesosy ny asa amin'ireny olona ireny, hiasa amin'ny tsirairay avy ka tena hijoro tokoa ary tena ho kristianina tokoa. Dia mamindrafo aminay, mamelany eloko ay amin'ny tsy famendrehanay rehetra, dia amin'ny anaranao masina ny Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen.
izahay amin'n'ity androany ity, tsy avelanao angina izahay hivavaka ho an'ireo mpianatra rehetra manerana Madagasikara, mpianatra malagasy rehetra ihany koa izay any ivelany Madagasikara. Tsaroana manokana eto androany Jesosy ireo mpianatra amin'ny Université Mpanjakana, fantatrao tsy misy miafina aminao ny zavatra misy, fa tena mikorotana ny amin'ny université, mikorotana ny fampianarana, ka mikorotana araka izany ihany koa ny sain'ny ankizy tsirairay avy. Tompo marobe ireo mpianatra izay efa mivily lalana ankehitriny, marobe izy ireo no mandeha manao zavatra tsy tokony ho ataony, satria tsy eo intsony ilay fampianarana, misalasala izy ny amin'ny hoaviny, matahotra izy ny amin'izay zavatra rehetra hitranga. Ka izany indrindra Jesosy no anondrianay ny lohanay eto androany, ahatsiarovanay azy ireo tsirairay avy, ireo mpianatra indrindra ny kristianina, tanora kristianina rehetra, mba ahatsiaro mandrakariva hitodika aminao, ka ametraka ny fiainanay eo anatrehanao, anaiky ny fitondranao sy ny fitantananao, anaiky ny fanefenao anay, satria dia tany manga izahay, ka ninona Jesosy ataonao eo amin'ny fiainanay dia ekenay izany, satria anao dia manana ny hevitra hitondrana anay dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Mahatsiaro ihany koa ireo mpampianatra eny amin'ireny toerana ireny izahay Tompo, fantatrao tsy misy miafina aminao ny antony mahatonga azy ireo manao izao hetsika izao, ka mahatonga ny taom-pianarana izay mitsahatra tanteraka, dia ianao hijery azy ireny tsirairay avy, ianao hibitsika mangina ny anatin'ny fony, ka mba ahatsiaro ireo taranany izy ireo, ka ahatsiaro ihany koa Tompo fa ny hoavin'ny taranaka ny mihitsy no potika ankehitriny, ka tsy afaka manohy ny fianarana ny ankabetsahan'ny ankizy, satria dia maro tokoa ny ankizy tsy afaka mianatra eny amin'ireny université privé ireny noho ny tsy fananany. Dia misy matoky izay Andriamanitra fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao ary mamaly anay amin'ny fotoana rehetra. Aoka nefa ny sitraponao no ho tanteraka eo amin'ny fiainanay fa tsy ny sitraponay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Soratsika rehetra nandray anjara tamin'ny vavaka, iroso amin'ny fijoroana vavolombelontsika amin'ny alalan'ny fanolorana ny sakrameta, ny vala amy efapolo amby roanjato no raintsika dia hiakatra manoloana ny alitara masina ireo izay manana ny zanany ho atolotra ao amin'ny sakrametany batisa. Ndiny ny voalohany sy ny faharoa. Faliana ndraisantsika reto avatsika reto manolotra ny zany no amin'ny sakrametan'ny batisa. Inotsika ny tenin'ny fanorenana izany sakrameta izany. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo, atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra no tiako anareo. Ary inja mombinareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka faramandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ny sy taranako mandimby ianao ahy, ary ianao kosa dia ho sanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ompanompon'Andriamanitra mahatoky hahatonga anao fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenareo na tantaran'ny fiangonana amin'ny ankizy io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Hitomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao. Anekenan'i Jesosy Tompo azo hery izy ka handà ny asan'ny Satana rehetra.
vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy ho mpanayfanasa amin'ny tompo mandre nareo Andriamanitra ao ka nareo todika amin'ny fiangonana anamafa mpahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny joro ny amin'ny teny ny amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny hatanteraka ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'ny Andriamanitra izao sy anekeny an Jesosy Kristy Tompo mba azo hery andava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho ampianatra sekoly alahady. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaofam-batisa izao ary ezanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iakinanay anatanterahana izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo izany heriny izany hatanteranareo izany. Eny amy 720 nandininy faharoso ny fahatelo hitsangana ny fiangonana angataka ny fanahy masina. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy to tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenan'izao sakramenta ny batisa izao. Koa mitalao aminao izay reo manatrehanay aoka ny fananao masina no mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotonofo mba ho famantara ny fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika aminao noho ny asan'ny fananao masina. Tarika azy isan'andro isan'andro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonanao amin'ny Jesosy Kristy ny sanany ka isa ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia niterezanao ity zaza ity eo ambany ny fahasoavanao ka mba ampianatra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra tao amin'ny fianakaviany sy ray aman-dreny ary ny fiangonany ny amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha solofo tendry angotina miangaly.
izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka azo matahotra, efa niantso anao efa nanavotra anao ianao. Ento izao kizao fa te izao tsara fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahiny. Nira paraiky amin'ny 370 ny sorantsika ny Tompo. ho aminareo izay amin'ny Kristy anie fiadanana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahalotona na ny soloky fa tahaka ny nakasitrahan'Andriamanitra anay. Fa tsy nanao teny mandrobo akory izahay naoviana tahaka ny fantatrareo ihany na ny atsara velatsia hanafina fieremana Andriamanitra ny vavolombelona. Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana avakitratsara izahay araka izay maha-apôstôlin'ny Kristy anay. Tesalonianina voalohany 2:1-5 toy izao indray voavoray tamin'izao maraina izao. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara Synodam-paritany Arivo Avaradrano, sekoly fanomanana laika ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ry havana, ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika izy Jesosy Kristy Tompo. Araka ny fivoriany ny filan-kevitry ny Sefala Synodam-paritany izay natao tao amin'ny FJKM Amboditsiry Mifankatia, dia toy izao ny fandaminana momba ny famaranana ny taom-pianarana 2022 320 sy ny fidirany taom-pianarana vaovao 320 420. Ny famoahana ireo mpitoroteny sy katekista ary mpiandry vaovao andian'ny tsara fiorenana dia atao ny sabotsy fa 4 ny volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny FJKM Tsarafara Sabotsynamehana. Ny taom-pianarana vaovao kosa dia hanomboka ny sabotsy fa 12 ny volana Novambra ho an'ny fitoerana rehetra. Manantena ny fahatongavantsika maro hanotrona ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ary manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Mankalaza ny 17 taona ny chapelle militaire Ivato
ka asa fanorenana sy fampitaovana ny akany vaovao no tsangam-bato dia misy ny fiaraha-misakafo izay karakarain'izy ireo ao amin'ny akany sofonenako mandrosoa vato izay atao ny alahady 7 volana desambra manomboka amin'ny 12 sasany. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 150,000 ariary ary ny tombony kosa dia 80,000 ariary. Buffet gastronomique izy io. Manatona ao ambron secrétariat na ao ambron mpitandrina izay andray anjara amin'izany. Andray fitenenana ny sampana VFL sy ny sekolelahady. Vaovao avy amin'ny sampana. Christian Community Services. Antsona ny mpikambana rehetra Sakanavaka mba ho tonga ivory ny alahady 5 volana novambra amin'ny 7 ora maraina. Izany dia ho fanomanana ny fitaom-pivavahana iarahana amin'ny foibe ny alahady 12 volana novambra amin'ny 2 ora. Hianatra hira sy andamina amin'ny fandraisana anjara mandritra amin'ny fotoam-bavaka isika amin'ny fotoana io. Manantena ny fahatongavantsika maro misaotra tompoko. Sampana Dorcas. Finaritra. Faly izahay ao amin'ny sampana milasantsika fiangonana fa misy ny mariazy miara-mizotra izay karakarain'izy ireo izay atao ny 24 volana desambra. Afaka manatona ao amin'ny bron mpitandrina na ny bron sampana izay tokantrano maniry hiatrika izany. Ny asabotsy 4 volana novambra ny vondrom-bavaka izay ataontsika iarahana amin'ny quartier Anjanahary. Izany dia atao eto am-piangonana ary manomboka amin'ny 7 ora sasany. Dia misy ny fampianarana izay iarahana amin'ny pasteur Charlot kasika ny fampandrosoana ny sampana. Fiadanana ho antsika rehetra. Sampana sekolelahady. Finaritra. Noho ny fiarahana amin'ny VFL ny rindrakira izay atao rahariva dia tsy misy ny fianarana fety krismasy, tsy miverina ihany koa ny rantsana taniketsa. Amin'ny alahady 5 volana novambra dia miditra amin'ny 7 ora ny sekolelahady mianatrira ao ambony rihana. Toy ny mahazatra isam-bolana dia mivory ny birao amin'ny 7 ora ary ny mpampianatra amin'ny 10 ora ny alahady 5 volana novambra ho avy izao. Sampana VFL. Anio arivo andrindrakira iarahantsika mitarika VHF amin'ny 3 ora torakandro. Aladin'ny sampana anio koa dia mivarotra mofomamy sy masira izy ireo dia manasantsika fiangonana andray anjara. Ary ny rakitra faharoa dia anjaran'izy ireo. Sampana sekolelahady vaovao ny fankalazana 40 taona. Mbola misy ireo polo bleu marine sy fotsy ary ny kaskety sy ny mug izay amidy ao tokotanim-piangonana isan-kalahady aoriana amin'ny fitaom-pivavahana koa manasantsika andrifa izany. Momba ny fiofanana sekorisma dia mafisina fa ny sabotsy 12 volana novambra sy sabotsy 17 volana novambra no anatanterahana izany ao amin'ny sous-sol ka ny mpianatra mihoatra ny 12 taona sy ny mpampianatra sekolelahady no voakasika izany. Ny 14 volana novambra kosa no farafisoratana anarana any amin'ny taty Saondra na Ifanilo. Rakim-pisaorana. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavana rehetra, ny rotsaka sy ny fahavitan'ny taratasy ho atolotra ho an'ny mpitandrina rehetra. Ary izay notendreny no natsony koa, ary natsony no noamarininy koa, ary izay noamarininy no nomeny voninahitra ihany koa. Misaotra an' Jehovah no fahafahana azo sy ny fahasoavana hatrizay atolotra ho an'ny fiangonana. Mpanompon'Andriamanitra iray mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina no fitsingerenany taona nahaterahan'ny zanany anio dia ny tantanan'ny tompon'ny fiainany sy iarovany amin'ny ratsy. Atolotra ho an'ny Dr Mikael Rakototsafy sy ny mpitandrina amin'ny zadra rà. Misaora an' Jehovah ry fanahiky, Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao noho ny fahafahana bakaloria
atolotra ho an'ny sampana dorkasy sy ny sampana fifoazana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ho fisaorana an'Andriamanitra no nitsingery taonako ho azy irery ny voninahitra. Atolotra ho an'ny mpitandrina tsara zaza Xavier sy ny mpitandrina mpizatra Ra, mangataka vavaka sy ny hira FFPM laharana 570 sy 700. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Andray fitenenana ny sampana VFL sekoly Lahady. Mideran Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny 7 araka ny vaovao-mpiangonana teo dia misy ny rindrakira ara-pilazantsara irahantsika amin'ny tarika VSF anio ariva, izay sampana VFL dia manentana antsika. Ho an'izay mbola tsy nahazo tapakila dia misy mivarotra rehefa mirava ny fiangonana. Ary mariky ny fiombonantsika mangataka olona anankifito ety anoloana omena an'ireto tapakila reto nisy tsara sitrapoa nanome izany billet izany. Ho antsika izay mbola tsy nahazo billet zany dia misy billet anankifito reto zaraina dia mangataka antsika mpiangona izay mbola tsy nahazo ka vonana hijery riva amin'ny 3 tsy diso dia manantona ety amin'loana. Saotra tompo. Efa nahazo tapakila daholo ve? Misy tapakila anankifito reto ao zaraina amintsika. Maimaimpona ty. Ao ya. Malakilaky tsika zavata. Mbola misy anankitelo. Olona ray sisa misy anankiroa iny dia fanontelo. Dia manantena amin'ny fahatongavantsika iaraka idera iaraka ifaly voninahitra ho an'Andriamanitra. Saotra tompo. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Vita tamin'ny herin'ny androany ny rindrakirana ataon'ny sampana tanketsa rantsana tanketsa amin'ny sampana Sekolalady isaorana be dia be Andriamanitra ary isaorana be dia be ihany koa isika rehetra izay nandray anjara tamin'ny famerenana ny valopy sy ny fanatrehana izany rindrakira izany. Satria nisy valopy nozaraina tamintsika dia mendrika ihany koa tsika izany nanambarana ny tatitra mahakasika an'izany valopy nozaraina izany. 220 sy 500 ny valopy nozaraina, 920 sy 200 no niverina, zany hoe mbola misy eo amin'ny 200 mahery kely eo zany tsy niverina dia angaviantsika mbola merina zany satria mbola afaka mandray ny mpampianatra Sekolalady tsy misy fetra ny fotoana io. Ny vola voaray dia natratra ny 1,525,400 ariary ary ny valopy voaray zany dia 920 sy 200. Io vola voaray io dia tsy inona akory fa tsy atao inona akory fa anabeazana ny zanatsika ihany koa, anatsarana fampianarana Sekolalady ary indrindra anatanterana ireo adidy maro be iandraikentan'ny sampana Sekolalady dia manentana antsika rehetrarehetra mpiara-mivavaka satria tsy efa naisa mirera araka ny voalaza tamin'ny farany zany fampianarana Sekolalady zany fa ifandromboana antsika menakavy. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Misy ny famangina avy minarary ny rehefa mirava ny fiangonana. Ireto avantsika reto manolotra an'izany ao amin'ny sakramentany batisa tsangana izy menakavy raha ao Rakotonarivo Liarnosy Mathieu Tolotry, Rakotonarivo Sandatina sy ny menjanary safidindrina Tiffany. Ambinsoa Andrianina Joanina Tolotry Andrenirina Lovasoa Fanantenana Sira Andrena Arvelo Anjarasoa Sarobidy. Atao amin'ny ilany ato izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo.
rehefa avantsika indray ty raha isorana ny tompo a fa nahavitan'ny fanamasin'ny fanambadiny raha velo aingisona arifidy siandrena antanena rova andrilala raha faralahy isofanirina arivony sirandrena solo mbola ny arivo zafiso Joyce. Ny fanokarana ny décorna vaovao dia kasaina tao amin'ny alady voalohany amin'ny volana Desambra ka miona mpitandrina izy ireo a larobia na zoma hariva amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 miao ny mpitandrina mandray azy ireo. Ny asabotsy koa amin'ny fita ho an'izay tsy afaka amin'ireo andro anankiroa ireo. Larobia na zoma amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 asabotsy amin'ny 7 maraina dia izay ora tongavanao amin'ireo zany a dia miandry ao ny mpitandrina. Ny toera-manimanina mpitandrina dia manomana fanonorana délégation pastorale n'ireo mpianatra taona fahatelo na voady voalohany izany ka misy ireo zanantsika tolorina izany a angatahany zareo hitsangana eto aloha zany efa azo antsona pastera zany zareo pastera Valsosy pastera Tahiny zany a hitsangana etsy aloha zany zareo zany. Le délégation pastorale zany ny voady voalohany zany a dia afahana manao ny sakramenta rehetra zany mitondra fiangonana feno zany. Marina fa ny vadin'ny pastera Tahiny miaraka aminareo koa miaraka i pastera koa ny vadiny a dia manao stage izy ny tsy maheo azy zany a dia miaraka koa tolorina délégation pastorale zany izy ireo hitsangana isika fiangonana ivavaka. Saoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao lehibe zonay miomanao amin'izany délégation pastorale zany voady voalohany santarina ny asa feno amin'ny mahampitandrina miomana amin'izany izy ireo tahiny vady aman-janany tahiny fiomanana rehetra atao amin'ny toeram-panomanana ary tahio ny ositra omenao azy ireo anao voady izy ireo amin'izany ankatoavy sy raiso ary tahi koa izay fiangonana iarasa amin'izy ireo amin'ny naran'i Kristy Tompo. Amen. Aiza le izy moa katedraly Analakely amin'ny roa sasany zany a 12 novambra 12 novambra zany izy ireo amin'ny katedraly Analakely zany a dia mitondra ambavaka an'izany tsika saotra tompoko mahazo toerana. Miroso amin'ny rakitra isika eo ny tokopira eo ny sampana rahateo a afaka mihira ao anatin'izany. Uyanao si maintsy tady anao ary ufati tony ota kanefa koa raha pakadelona de isakana izy dinedinino isi sinanampu kanju tanteraka
ankehitriny vitany avotrary tontosa ny fambonjena sy nahatana ilay maherinao ny fafatesana sangy vola malemy sika tosizaha vola sisa mijoro katody sitere taizamoza Jesu Oiza Ranilazana Zoire Sangiti Puna Jesu Iza Bonabutana Otisu Amika Otisu Amika Otisu Família Fitz, que ele não